Tademo fa mbola misy taranaka-pamadika maromaro any mivazavaza sy mivovo ankehitriny. Mivazavaza sy mivovo. Mivazavaza sy mivovo. Manambolona dia Rajoelina. Manambolona manalika olona zay eritreretiny fa tsy mitovy hevitra aminy. Malatsiny a. Ny olona tsy mampiasa an'ireny jireny no mivazavaza sy mikikika ary mivovo. Mangataka ny filoham-pirenena hanao excuse publique tamin'ny fanalikana ny vahoaka malagasy izay tsy nahazo aniny jiro izay nizarany iny satria misy ray aman-dreny ireo a, misy reny ireo a, misy olon-dehibe, misy malagasy. Everiko fa tokony fanaja ihany tsika amin'ny Facebook misy olona mikadra nefa mbola tsisy dikany akoho ray aman-dreny izy. Ndao resantsika ao anatin'ity vidéo ity ny lahateny izay nataony Filoha Andry Rajoelina sy lahateny izay nataony solombavambahoaka Tinoka Roberto nandritra ny fidinana ifotony izay nataon'izy ireo nitsidika ireo traboina vokatry ny rivodoza Hondy. Fanontaniana mipetraka dia zao, fa maninona no natambatra indray miaraka ny lahateny izay nataon'izy ireo? Ny valiny dia tsotra. Ny lahateny izay nataon'izy ireo dia samy mivohy fanampiana an'ireo vahoaka sahirana, dia samy mivohy ny fitiavan'ny filoham-pirenena an'ireo vahoaka ny Toliara sy ny vahoaka ny Atsimon'ny Nosy. Mivohy resaka fiantsiana ihany koa, fankahalana, fisaraham-bazana, ary ny tena loza dia fanalikana olona. Ary izay resaka fanalikana olona izay no tsy nafaly ireo mpaneho hevitra politika sy ireo izay mandala ny fomba malagasy sy ireo izay mbola mametraka ny maha-ray aman-dreny ny filoham-pirenena eto amintsika. Oharantsika rehefa avy eo ny valikafatra mivantana fa ndao resantsika ny lahateny izay nataon'ny Filoha Andry Rajoelina sy Tinoka Roberto. Tsy fantatra ny zavatra nisarona tamin'ny Filoha Andry Rajoelina nandritra ny lahateny izay nataony dia tampotampoka teo dia nanome valikafatra ho an'ireo izay manakihana ny jiro izay zarainy, indrindra fa mivantana ho an'ireo izay milaza fa jirona koa ireny jiro zarainy isan-tokantrano ireny. Ireo olona tsy mampiasa ireny jiro omeny ireny hoy Filoha Andry Rajoelina no mivazavaza sy mivovo, fa ny Filoha Andry Rajoelina kosa dia miasa ho an'ny vahoaka. Ndao aratsika zany lahateny izany. Ny olona tsy mampiasa an'ireny jireny no mivazavaza sy mikikika ary mivovo. Rehefa maromaro ny teny sy manohatra dia jerevy tsara tsy mifankaheno intsony izy menakavy. Tsika miasa miteny ny tompo hoe nona dia menareo sakafo, nangatsika dia nitafianareo. Zay le izy. Dia hoy izy le mpianatra hoe tompo fa oviny ianao ny nona, fa oviny ianao tsy nitafo. Dia hoy izy ny tompo hoe tsy zany nona, tsy zany nitafo ka, tsy nitafo. Fa zay ataonareo amin'ireny majinika ireny dia toy ny ataonareo amiko ny tompo zay ny anaovako anasoa anareo satria anasoa anareo hiasa ho anareo ary anaovanareo tompolahy. Ho antsika izay mpanaraka toe-dram-pirenena dia efa maharaka tsara fa tsy voandroany ny Filoha Andry Rajoelina no efa nampiasa ny voambolana hoe mivovo. Efa nampiasa an'izany voambolana zany ny Filoha Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024 araka ny hitantsika amin'ity sary ity. Ary mbola naveriny indray izany tamin'ity taona 2024 ity satria tsy misy bedy izy raha teo filoham-pirenena dia tsy misy mahasahy mikitika azy ary tsy misy mahasahy manakihana azy ny rafim-panjakana misy eto amintsika. Raha verenantsika kely ny antony nahatonga azy nampiasa izay voambolana izay dia no ny fahasorenana be loatra nanoloana ny famoahan'ireo avy amin'ny fanoherana ny nationalité frantsayany. Ary kanefa fantatsika dia nosikajiny ho taranaka mpamadika tanindrazana ireny olona mivohy ny resaka zom-pirenena frantsay izay ananany. Ndao aratsika kely zany. Tademo fa mbola misy taranaka-pamadika maromaro any mivazavaza sy mivovo ankehitriny. Mivazavaza sy mivovo. Mivazavaza sy mivovo. Efa namaly an'ny Filoha Andry Rajoelina, nananatra ny Filoha Andry Rajoelina i Andriamatoa Rivo Rakotovao tamin'izany fotoana izany. Tsotra dia tsotra ny faneho-kevitry Andriamatoa Rivo Rakotovao. Magnamboa olona i Andry Rajoelina raha atao amin'ny fiteny avy amin'ny faritra izany rehetra izany. Tsy misy zavatra mivazavaza sy mivovo zany ankoatra ny alika hoy Rivo Rakotovao tamin'izany fotoana izany. Ekena hoy izy misy ny tsy fitovian-kevitra fa kosa tsy azo atao ny manalika olona.
ary renretreny ho irivra kotovao dia midika fa manalika olona ny Flo Andrajoelina. Mbola naveriny Flo Andrajoelina moa zany tamin'ity taona 2024 ity satria efa irantsika malala ny toejava misy eto amintsika. Ndao arahantsika ny fanehoan-kevitry Andriamatoa Rivra Kotovao. Manambolona dia Andrajoelina, manambolona manalika olona zay tretiny fa tsy mitovy hevitra aminy. Malatsiny a ina le miteny zany cuise io navoakanao teo ianao no safidy an'iny malagasy isika olombelona isika fa tsy alika akory sanatria avy manahirana na miteny azy eto indrindra fa mivoaka amin'ny vavana flo malagasy izy zako malagasy na vazary izy mbola horesahana io rehefa aveo fa tsy fomba ampanao zany filoam-pirenena zany tsy mitena mason'olona rehefa mbola tezitra tsy mifonao mitena mason'olona tsy miemotionao mialatsiny aho fa sady zandry amin'ny taona izy mbola nanteo alohany zay koa tamin'ny fitondrana amiko zay mba kely fantatro a ny filoam-pirenena tompoko a dia mitandrina zavatra zay tenenina isy akony be iny a isy akony be iny fa averiny fa vitavita fotsiny hoe mivovoa nareo tsy mitovy hevitra lazaina hoe kolabo ngamba ny farany ny sasany hoe mbola any mpanjanaka sy ny sisa mety tezitra izy mety any satria tratra ny zavatra nafeniny hatramin'izay fa ozy aho hoe tsy mendriky reny verina kely amin'ilay resaka teo hoe zany ane mahatonga ny olona ohatrany hoe vaky rosa vaky telo am'izao fotoana zao ny vahoaka malagasy satria ohatran'ireny ny fitenina ray aman-dreny eto amin'ny firenena e ka miaratsiny amin'ny mihitsy fa tsy mendrika tsy mihaja tsy manaja olona ianao fa ianao ngana filoam-pirenena dia alikanao daholo ny olona rehetrarehetra no lazainao fa mivovo. Ny amin'ny siteny Randriana Soliako manokana dia mangataka ny Flo Andrajoelina ametraka fialantsiny imasom-bahoaka manoloana ireny fanalikana olona sy fanalikana ny vahoaka malagasy zay nataony ireny nandritra ny lahateny zay nataony tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Eto amintsika hoy siteny Randriana Soliako dia ny alika ihany no mivovo ary mazava ho azy fa manalika olona i Andriamatoa Andrajoelina. Arak'izany dia mila mametraka fialantsiny i Andriamatoa Flo Andrajoelina satria misy olon-dehibe maro sy ray aman-dreny no voatohitohina amin'ireny resaka fanalikana olona ireny. Ka zany rehetra zany dia atao mba hametrahana ny fifanajana sy ny fametrahana ny asin'ny maha-olona amin'ny maha-malagasy atsika. Ndao hoeno itsika ny solomam-bahoaka sy teny Randriana Soliako. Amin'ny kabariny filoam-pirenena tany Toliary amin'ny fomba malagasy izany mivovo zany dia ny alika no atao hoe mivovo fa tsy ny olombelona sanatriavina. Maha malagasy ny tenako tsy maha lehibe ny mpanohitra maha malagasy ny tenako soatavina malagasy dia mangataka ny filoam-pirenena hanao excuse publique tamin'ny fanalikana ny vahoaka malagasy izay tsy nahazo aniny jiro zay nizarany iny satria misy ray aman-dreny reo misy reny reo misy olon-dehibe misy malagasy zay natao mivovoa ny alekana dia zay indrindra ny antony mahatonga manao an'izao antso manokana ho an'ny filoam-pirenena mba hiprésenter excuse amin'ny vahoaka malagasy zay tsy nandray aniny jiro. Nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa Iady Soandreny Narvelo filohan'ny MMM manoloana ity fanalikana olona zay ataon'ny Flo Andrajoelina ity. Toy izao hitantsika amin'izao sary izao ny fanehoan-keviny Andrajoelina Toliara 4 Martsa 2024. Ny fanalikanan'ny mpiray-tanindrazana zay tsy mitovy hevitra ve no hany mba vahaolana hita ampandrosoana ny firenena sy hiadiana amin'ny tsy fahandriam-pahalemana. Zay ihany ny fanehoan-keviny fa mifono zavatra maro zany. Toy izao kosa ny fanehoan-kevitry Alain Andriamsesa. Aoka mba tokony fanaja sika hoy izy satria manohina olona maro ny fanehoan-kevitry Andrajoelina omaly iny hoy izy. Izay nilazany fa hoe mivovo ireo tsy mandray sy tsy mampiasa ny jiro zay omeny. Ilaina fitandremana hoy izy ny teny ampiasaina indrindra fa rehefa mahafiloam-pirenena azy ny teny zay ataony.
tokony modely amin'ny fomba fiteny amin'ny maray mandreny azy ny filoham-pirenena hoy Alain Andriamseza. Ndao aratsika zany. Fa any amin'ny faritra tsy mahazaka an'izany. Fa iny angamba lasalasa ohatran'ny indraindray ny le olona koa rehefa etika tanapo mahita vahoaka be dia be miorakoka ouais merci zao dia lasa miteniteny indray teniteny foana indraindray ny zavatra ariva fangaronao amin'ny ray alina misy daholo zany rehetrarehetra any mety hitana rehefa entin'ny fihetsem-po loatra ianao dia manjary manao an'izay ka rehefa ohatr'ireny ny tsara dia mitondra kabary efa vita soratra everiko fa tokony ifanaja ihany tsika amin'ny Facebook misy olona mikadra nefa mbola tsisy dikany akoho ray aman-dreny izy. Maro dia maro ny fanenkevitra manodidina ireny rehetreny fa ireny ihany no aratsika. Ndao hidirantsika ny lahateny Tinoka Roberto miantsy ady amin'ny solombavambahoaka sy teny tsy vitany hoe miantsy ady fa mbola mivoy resaka fisarambazana sy feno fankahalana sy ny maro hafa. Tsy vitan'izay fa mbola mandiso andraikitra sahan'ny solombavambahoaka mpanao lalàna sy ireo andraikitry sahan'ireo mpanatanteraka. Araka izany rehetra izany dia manararaotra ny tsy fahalalan'ireo mponina mahakasika izany rehetra izany ity solombavambahoaka ity. Mazava ho azy fa fantany izany fa ireo vahoaka izay mihaino azy tsy mahafantatra izany rehetra izany. Ka ararotin'ity solombavambahoaka ity ny tsy fahaizany vahoaka izany, ararotiny ihany koa ny fahasahiranan'ireo izay vahoaka traboina noho ny rivodoza. Toy izao ny lahateny Tinoka Roberto izay nifono afatra mivantana amin'ny siteny Randrena Soloniaiko. Nanoloana ny commentaire izay nataony tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook izay nilaza fa tsy andraikitry ny siteny Randrena Soloniaiko ny manavotra ny vahoaka traboina fa andraikitry ny filoham-pirenena. Dia ndao aratsika ny valinteny sy valinkafatra izay nataony solombavambahoaka Tinoka Roberto izay nampiorakoraka sy nampitehaka ny vahoaka tao anatin'ity efitrano mitafo ity. Ndao aratsika zany. Zahay ato Monsieur le Président misy député roe sy tonono aby mpianarana sy lato aby mpianarana. Zahay député roe Monsieur le Président ny vola député raiky izay nanao izao hoe tsy asako asany mamonjy vahoaka ny Toliara zao fa asany ngahy Ratsoely. Mialatsiny Président tahina mandeha loatra tompony tsy zaho ny vola izay fa hita amin'ny Facebook raha zay hita tany hita boky hitan-danitsy te hivola aminao zaho rahalahiko androany te hivola aminao zaho frère androany le sakinao koa mivola izao iha mba anaty gasy avao iha mba mahay hoe sotoavina malagasy avao sakinao hita amin'izao tontolo zao itia babanao neninao maty itia babanao neninao mijaly itia babanao retoa sahira le sakinao koa tsy haiko hoe ino ty anaty fonao ao à la place du cœur vasa vato vasa ty anaty fonao any. Ny firenao ny ndaty retoa aia na le mahaoranao avao aia le sotoavy mahagasy anao avao gasy nefa nametraka velona ray trano asany maty ray fasany tsy zay trano atsimisava. Tsy nijanona tamin'iny Tinoka Roberto fa mbola nitohizany nangataka ny fametram-pialany sy teny Randrena Soloniaiko teo imasim-bahoaka i Tinoka Roberto satria tsapany fa tsy mavita ny asany ny solombavambahoaka sy teny Randrena Soloniaiko. Ndao aratsika izany. Misy lafa tsy hainao hampianariko anao misy atao hoe CLT na SIAC vola omeny fitondram-panjakana omeny président Ratsoely io hanaova ty député asa sosialy marina sa tsy marina amiliara isan-taona io vola io manino tsy avy ato iha mba manome koa mba manao gesta loetoly raiky mba ndesinao laka ibaba laka ineny ao satria teraka amin'ny litoraly iny iha loa ilakole loa fatipia handefa hipaia laka io voka tsy andesinao koa fa asa ingahy Ratsoely ao asanao mba ndatipoiny ty io. Lafa tsy hainao koa ty asa maha-député anao démission mametra fianana ny roa anao mametra fianana mo tsy hainao ty asa maha-député anao
tsy niteny no sady tsy namaly azy ny solombavambahoaka sy tendrandrena solony aiko fa kosa maro de maro ny fanehoan-kevitra tato anatin'ny tambazotra-tserasera izay tsy mankasitraka ny lahateny izay nataon'ny solombavambahoaka Tinoka Roberto izay mandiso ny asan'ny solombavambahoaka, mandiso ny asan'ireo mpanatanteraka. Tsy vitan'izay fa mbola mifono fiantsina ireny rehetrareny no sady mivohy fisarambazana. Fanehoan-kevitra ray ihany no arantsika, fanehoan-kevitry ny Alain Désiré Rassambany. Ity ihany angamba no afaka mamintana ny valin-kafatra mivantana amin'ny Tinoka Roberto. Aoka zay hoy izy, toliara tsy terrain de bataille politique. Aza-potena ny firaisan-kina izay mampiavaka ny toliara. Kabary tsy mipetraka amin'ny plasiny hoy izy. Ireny kabary nataon'ny filoha lefitry n'antenimieram-pirenena misahana ny faritany toliara omaly tany amin'ny kianja mitafo toliara voalohany. Ao anatin'ny krizy ara-tsosialy toliara hoy izy. Ka tsy ireny serasera miendrika fankahalana, fanaratsiana ny hafa sy fidokafana no andesinareo anatrehana ny vahoaka fa reraka sy mijaly io. Nareo ro mitondry zao hoy izy ka vahaolana no andrasan'ny vahoaka aminareo fa tsy faniliana andraikitra sy fampisarambazana sanatry. Aza mba mandray antendro no izy, tsy misy lalàna miresaka hoe ny mpanohitra na solombavambahoaka no mampiasa ny volam-panjakana hoentina manatanteraka ny programa na momba ny fampandrosoany zany, indrindra fiatrehana amehana na loza voajanahary. Voafetra ny fampiasam-bola voarakitra ao anatin'ny CLD ka tsy misy sora-bola ho fiatrehana amehana, hoy Alain Désiré Rassambany. Notohizany ihany ny fanehoan-keviny. Marina ho izy ny voalazan'ny solombavambahoaka sy teny randrena solony aiko fa andraikitry ny filohan'ny repoblika no mamaolana sy manatanteraka izany satria izy no filohan'ny gouvernemanta no nomeny lalàna fahefana hitantam-bola ho fanajana ny principe de séparation des pouvoirs izany. Tsy hainareo raika avao tanatoy, hoy Alain Désiré fa manana ny asina ireo vahoaka ny toliara ary misy soatoavina ajaina. Tsy izy ny anaovanareo azy io, hoy ity Alain Désiré ity satria tsy hoe olom-boafidy isika ka manimba ny image publique sy ny firaisan-kinan'ny toliara. Tsy azo ekeny zany fa mamotika ny fomba fanaovana politika ka lasa tsy atokisan'ny vahoaka intsony atsika mpanao politika. Aoka zava fa ny filoham-pirenena dia tsy manampy na mpitondra izay tsy rambiny tanana ho an'ny vahoaka traboiny. Andraikitry ny filohan'ny gouvernemanta zay ambany fiahiny no tsy maintsy manatanteraka ireo programa momba ny fiatrehana fiantraikan'ny loza voajanahary toy ny cyclone, cataclysme naturel sy ny maro hafa tsy voatanisa satria volam-bahoaka dia natao ho tantanin'izay mpitondra lany eo. Tolo-tanana na sosikevitra no anjara biriky ny entin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpanao politika. Ataoko ngamba fa tsy misy anampina no sady tsy misy analana izay fanehoan-kevitra izay fa ampy hanokafana ny masonsainy tsirairay izay tsy manaiky abadoina na avendran'ireo mpanao politika sasantsasany eto amintsika. Arak'izany tokoa, raha ny haino sy nanaraka tsara ny lahateny izay nataon'ny filoham-pirenena, nataon'ireo solombavambahoaka izay tonga nandritra ny fidinana ifotony izay nataon'izy ireo tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy, dia tena novoizin'izy ireo tokoa fa tena avy amin'ny filoham-pirenena. Amin'ny anaran'ny filoham-pirenena ireny fanampinan'ny traboina ireny izay fantatry ny rehetra fa volam-bahoaka ireny fa tsy volan'ny filoham-pirenena. Eny na dia filoham-pirenena Andry Rajoelina aza nilaza fa izy no manampy ny vahoaka ny toliara, izy no manome fanampina ny vahoaka ny toliara no sady mampiseho fitiavana any vahoaka ny toliara. Ndao aratsika kely zany lahateny zany. Fiavana lehibe no atongavaka eto aminareo androany na dia ao anatin'ny asarotana azy na dia ao anatin'ny fahasahiranana aza dia vao mahitanareo vao miditra ry ambaravarany ery dia hitako amin'ny endrikareo, hitako amin'ny tavanareo ny hafaliana omponareo ka ho mafy izay hafaliana izay dia asitsika teka soa koraka mafy verisika sy zakako ny mahita hoe miaina ao anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka, miaina ao anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka aty atsimo. Miteny amin'ny monsieur le ministre ny forces armées hoe ny devise rehefa miteny ny foloamina dia hoe ho an'ny tanindrazana fa ny ahy kosa dia ozy izy za manomboka androany hoe ho an'ny vahoaka satria hiasa ho an'ny vahoaka, anombo vahoaka, anasoa ny vahoaka ary anasoa ny vahoaka ny toliara atao pilasy.
maro dia maro ny zavatra resahana manodidina ity resaka ity fa izay ihany no resantsika androany izay ihany koa no mamarina ny videontsika aza dino misabone sy manisy izay amany videontsika amin'ny manaraka indray